Fary miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandraisana mofinaina amin'ity alahady 5 volana novambra ity isika. Misaotra an'Andriamanitra fa lehibe tokoa ny famindrampony. Raha toa mbola manana fofinaina antsika ankehitriny dia tsaroa fa mbola manana fahafahana lehibe mba ahazon'ny lanitra. Raha izy izany tombontsoa lehibe ho anao ary ny fandraisana ny ten'Andriamanitra ity maraina ity isa maraina dia ampazoto anao ihany koa anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ray vavaka isika. Raha inay malala tsara indrindra mbola misaotra anao any amin'ny fitantananao anay. Misaotra anao ihany koa fa raha matoy izay mbola mijoro tahaka an'izao dia noho ny fitiavanao sy noho ny fanirianao lalina mba hanjakanay eo amin'ny fanjakanao. Tompo andray ny hery avy aminao izay miteza ianao hanomana anay koa ary koa handresy lahatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ilay mofinaina antsika androany dia manao hoe mpanavitra tsy manatsiny. Alaina amin'ny Jaona 7:20 manao hoe iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota rano marina no lazaiko nahoana ianareo no tsy mino ahy. Amen. Avy amin'ny firotana any Jerosalema dia nifindra ho amin'ny fitsarana lehibebe avokoa ny fisainan'i Jesosy. Ny fandravana ny tanàna tsy mibebaka dia nahitana tandindon'ny fandravana farany izay hihatra amin'izao tontolo izao. Niara-ny fahatezeran'Andriamanitra dia eo ihany koa ny fandikan-dalàna ny amin'ny zanak'olombelona, ny zanany malalany. Nozakain'Andriamanitra izany. Hita izany teo amin'ny hazo fijaliana, teo Jesosy noho ny fanontani'ny olona. Fijaliana manao ahoana ary ny amin'izany ny hozakain'ny mpanota izay mitohy manota hatrany. Ny tsy mibebaka rehetra sy ny ireo rehetra izay tsy mino dia halala ny fahoriana sy fijaliana izay tsy hainy teny ho lazaina mihitsy. Tamin'ireo vahoaka be nanaraka ny mpamonjy an'i Kalvaria dia nisy olona maro nitsena azy, nanao hoe hosana, feno fifaliana sy nanofa ho faratsakazo raha niditra atao hoe ny mpandresy tao Jerosalema izy nitaingana zana-borika. Nefa tsy vitsy tamin'ireo izay niantso fiderana azy satria noho ny ampitsahany maro izany no ankehitriny izay mampitsombo ny antsoantso hoe omboy. Hita mazava manao ahoana ary izao fa marina ny teny Kristy milaza hoe anareo rehetra ozy izy dia ho tafitonina noho ny ampoka ny ho alina. Fa voasoratra hoe hamely ny mpiandry ao dia hiahaka ny ondry-andrasana. Rehefa tonga teo amin'ny toerana famonoana dia nafatotra teo amin'ireo fitaovana fampijaliana ireo mpifatotra. Ny fampitolona tamin'ireo izay nametraka azy teo amin'ny hazo fijaliana ireo mpangalatra anankiroa fa i Jesosy kosa tsy nanohatra mihitsy. Ny renin'i Jesosy notohanan'i Jaona ilay mpianatra malala dia nanaraka ny diany zanany ho an'ny Kalvaria. Nahita safotra no nivesatry ny hazo fijaliana izy ary naniry indrindra ny hametraka ny tanany hanohana ny lohany maratra sy hamafa an'ilay handrina izay efa niondana teo an-trasany. Nefa tsy navela hanana an'izay tombontsoa mampitsetra an'izany izy. Toy ireo mpianatra dia mbola nankamamy ny fanantenana ihany izy fa ampiseho ny herin'i Jesosy ka nafaka ny tenany amin'ny fahavalony. Latsaka ambany indray ny herim-pony raha mahatsiaro an'ireo teny izay manambara mialohan'ireo toe-javatra miseho indrindra amin'izao tontolo izao izy. Ankehitriny anefa dia isika ihany koa izay mandray an'i Kristy, ao ny sasany mandray tsy feno malala fa tsy te handray amin'ny fahafenoana. Tsaroa fa ny fiaikaintsika ataontsika eo aminy kanefa ny fanarahantsika mbola noho ny ratsy hatsahany dia tahaka ny miteny anisan'ilay miteny sy manao antso mandrakariva manao hoe omboy. Aoka anesika hatsapa mandrakariva fa lehibe tokoa nisy olo no nataon'i Kristy ho antsika teo Kalvaria. Ho ahy sy ho anao no nahatonga an'izany. Ny famonjena dia efa vitan'i Kristy kanefa tsy misy antery, tsy misy faneriterena ny ahafahako sy ahafahanao mandray an'izany famonjena izany. Izany hoe miankina amiko, miankina aminao izany sisa ny mahavoavony sy ny tsy mahavoavonjy anao satria ny famonjena dia efa eo
fa miandry atsika handray azy. Miriko dia anavao manjakariva ny fanoloran-teny isika handray an'izany fanomonjena izany ka aoka ho toky ho eo amintsika isanandro ny fananana an'i Kristy. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra izay tsy mba mandao anay, misaotra izay momba anay mandrakariva, fantatrao ny amin'ny fiainanay tsirairay avy, ka mangataka aminao izay hanovo hery, mangataka aminao izay ampijoro anay hatrany, ka namara ny rivotra sy ny ady eto amin'ity zao tontolo zao ity, izay kosa ampianaro amboly fitoniana, fitiavana, fanetrehitena miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.